Tsara Andriamanitra, sady izany mitahiry antsika izy dia indreto tafaraka indray isika amin'ity androany ity ary tolorana ny arahavy ianao ao anatin'izany. Andro fahatelo amin'ilay herinandro raha tsika mijery ny amin'ireo hetaheta lalin'ny fanahy fanirinany hoe izay rehetra irinao indray anie dia mba hamaliana Andriamanitra anao ahitanao fifaliana hanompoana azy ary izy ihany koa izay efa nanohana fitahiana ho anao dia mba ho voarainao anie izany. Amin'ity androany ity dia hijery isika ny amin'ny hoe rehefa afaka izany. Ny inona re? Andao aloha hiary vavaka ary anomboantsika azy. Andriamanitra iray eo, faly izahay miantso ny anaranao satria noho ny fitiavanao no mahatoy izao anay ary ianao no ahafahanay miara-miantso anao ankehitriny. Misaotra ny amin'ny fitiavanao. Mitahiza ao fotoan'izao indray ary ny fanahinao masina no aoka hiasa aty anatinay ahantakaranay ny sitraponao. Anaran'i Kristy. Amen. Rehefa afaka izany. Ny inona re? Dia aloha jerentsika izay lazain'ny soratra masina ao amin'ny Mpanjaka voalohany 7:14-14. Saiko ianao izany mba hiaraka hamantatra n'izay resahana izany hoe Mpanjaka voalohany 7:14-14 izany fa izao manko ny voalaza. Vakitsika amin'ny anaran'i Kristy. Aok'izay, alao ny haiko ankehitriny Jehovah fa tsy tsara noho ny razako aho. Ohatry ny hafa kely ilay voalazan'ilay andinina. Miantso ny aminy hoe alao ny haiko Andriamanitra fa hoy izy hoe raha veritsika kely. Aok'izay, alao ny haiko ankehitriny Jehovah fa tsy tsara noho ny razako aho. Indraindray dia tonga amina fetra anankiray izany ny olombelona hoe mandalo zava-tsarotra dia tonga eo tahaka ny fahatsapana azy hoe fiafarany ka tokony ho alana amin'ny ainy dia tahaka izany ny toe-javatra tamin'ity resahana eto amin'ity andinina ity. Ny zava-misy araka ny efa resahantsika ombeny dia hoe efa ratsy izao fiainana izao. Vao aingana fotoana fohy izay no nisian'ny mpanakanto iray teto Madagasikara namoy zanaka vavy ary tovovavy mbola vao eritrerony eo amin'ny 17 taona eo no maty tamin'ny fomba feno abibiana ary tena nahontsa ny maro mihitsy. Ny nahita ny horonan-tsary mirakitra ny fanaovam-beloma farany an'ity tovovavy kely maty ity ny reniny ilay niazakazaka nanatona ny vatapaty ary nitomany ny gogogogo ny kikika nanala ny alahelony farany satria eo izany ny fotoana hoe farany satria alohan'ny andevenana an'ilay zanany ary tena sarotra ny toe-javatra toy ireny. Maro no nandrotsaka ranomaso niaraka taminy raha nahita izany. Ny zava-misy dia tena hoe toe-javatra anisan'ny sarotra hiainan-dra olombelona izany hoe misaraka manaina na hoe misy fahafatesana izany amin'ny manodidina izany ka efa ratsy ny fiainana. Dia amin'izao fotoana izao tahaka ny hoe lasa tsy dia mampaninina ny olona ve ny fomba ilazana azy ny amin'ny hoe manala ain'ny hafa izany. Ny zava-misy koa nefa ny mampalahelo dia ny hoe rehefa misy olona anankiray mamono tena ohatra dia ohatry ny hoe mampirisika olona 10 hafa ho amin'ny famonoan-tena koa iny. Ary rehefa misy vaovao anankiray milaza fa nisy vonon'olona dia ohatry ny mampirisika olona 10 hafa indray iny ny amin'ny hoe mandana mamono olona. Fa izao hoe rehefa afaka izany. Io teny io dia tahaka ny teny izay manome fanantenana ny amin'ny hoe ohatry ny hoe handalo any izany dia ao aorianan'izay misy zavatra hafa ary tena mangidy ny zava-misy amin'ny fiainan'ny olombelona amin'izao fotoan'izao indrindra raha ny resaka hoe vonon'olona sy ny resaka fahafatesana araka izany resahana izany fa izao rehefa afaka izany. Misy fampanantenana izay azon'Andriamanitra ampita amiko sy aminao amin'ity androany ity mba hampitombo ny fironana ho amin'ny fiheverana tsara ao anatintsika fa tsy ho amin'ny fironana hevitra ny amin'ny hoe fahafatesana ve izany no farany amin'izao fiainana misy atsika izao. Ilay tantara voarakitra ao amin'ny Mpanjaka voalohany 7:10 izay namakitsika andininy ankiray tao mahazindana ny amin'ny hoe esoriny haiko teo iny dia ny tantarany Elipaminany. Elipaminany moa iza tokoa? Elipaminany dia lehilahy anankiray izay mpaminan'Andriamanitra ary nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva. Eny hatramin'izay rehetra tenen'Andriamanitra ataovy dia nataony tokoa amin'ny maha mpanompon'Andriamanitra azy. Ary tamin'ny fotoana anankiray
lehilahy mahery izy tsy mba nanan-tahotra ny raha an'Andriamanitra ilaza zavatra mety hoe hitondra famonoana ny tena ny fanandeha izy nankany amin'ny mpanjaka aba tamin'izany fotoana izany ary voalazany tantara mihitsy koa ary ny ao amin'ny toko alohany io izany hoe ny mpanjaka voalohany toko 7 fa tena hoe namono an'ireo mpaminany bala izy satria fantatra ary nanatry maso ny fidirana an-tsehatra nataon'Andriamanitra tamin'ny fanehoana hoe Andriamanitra no Andriamanitra marina fa ny bala izany dia Andriamanitra tsy izy. Dia nanoloana n'izay toe-javatra izay no nitrangana ity izy rehefa avy eo nangataka nefa hoe esory amiko ny haiko ity. Rehefa novonoiny ny mpaminany bala dia nitatery Ahaba mpanjaka tany amin'ny vadiny dia Jezebela araka ny lazain'ny tantara ao amin'ny Baiboly izany dia tesitra i Jezebela izay Jezebela moa no tena tompon'antoka amin'ity fanompoana sampy dia ny fanompoana ny bala ity ary hoy izy tamin'izay hoe sambory i Eli nandefa afatra mivantana mihitsy moa izy hoe raha maraina koa ny andro dia tsy maintsy maty ianao tahaka ny namononao an'ireo mpaminany bala ireo dia tena tamin'izay fotoana izay olona mahery ambony mihitsy ny azy ny moral ny raneny Eli zany no tafalatsaka ambany satria tena tonga tena tahotra kivy ary tratra ny fahaketrahana na ny depression hoy isika tena hoe stressé be koa isika tena tsy hitan'izay atao tena tonga dia lavolefina satria tratra ny dampoka ary asa hoe nahoana fa dia nangataka mihitsy ny amin'ny hoe Andriamanitra oka izay alao mihitsy ny haiko. Nandray isika eo amin'ny fiainana ho hiatariam-piandohana dia tonga eo amin'ny fetra anankiray mieritreritra hoe tsisy antony tokony havelomako intsony fa tena mafy loatra ny zavatra nitranga izany. Ianao efa nanehoan'Andriamanitra ny fahagagana teo amin'ny fiainanao maro teo aloha fa volombelon'ny fidiran'Andriamanitra antsihatra amin'ny fiainanao ary nahita fahombiazana maro indrindra indrindra amin'ny fitantaran'Andriamanitra ny fiainanao fa amin'ny toe-javatra anankiray ianao dia indraindray tafalatsaka ambany fa ho anao indrindra nefa ny fampaherezana androany rehefa afaka izany rehetrarehetra izany dia afa ny ao ambadika izao tontolo rehetrarehetra izao ao ambadika ny tendrombohitra be iray mety hoe ny masoandro mamirapiratra ny hitanao ao ambadika ny alina dia mipoitra indray ny masoandro fa maraina ny andro ao ambadika izany rehetrarehetra izany rehefa afaka izany dia misy fanantenana avy amin'Andriamanitra izay tiany hampaherezana anao. Io tantaran'ny Eli io no hijerentsika izany sitrapon'Andriamanitra ny hampaherezana anao mba hanananao fiadanana amin'ny fiatrehana an'izao fiainana izao kitoeranao amin'ny fanantenana n'ilay mamirapiratra rehefa afaka izany rehetra izany izao ka ny nataon'Andriamanitra ho an'ny Eli nandritry ny olana izay natrehany Eli aloha izany niatrika an'ilay toe-javatra sarotra indrasana hoe kivy dia tokony hoe toko tamin'Andriamanitra izy fa aleony niodina dia aleony nandositra dia tamin'izay fotoana izay moa dia lazain'ny soratra masina mihitsy satria koa tamin'izany tsy mbola nisy fiara na moto fa dia nandeha tongotra katoka mafy ary tonga tany an'efitra ilay hery lehibe tao anatin'ny Eli izany dia lasa nentina nandositra kanefa hery tamin'ny fahasahiana na amin'ny tany niraka izay ampanaovin'Andriamanitra azy rehefa reraka izy moa tamin'izay fotoana izay no petraka izany teo ambany anjavidy iray dia tamin'io izy ilay nangataka hoe oka izay alao ny haiko ankehitriny Jehovah dia ohatrany hoe mahagaga izy avy nanao niraka tamin'ny pasahiana ary tena ambony ny tanjam-panahiny avy eo nefa izy nandositra indray satria lasa natahotra dia naneho fahagagana tamin'ny Andriamanitra hampahery azy kanefa mbola nisafidy nijanona tao anaty aizina tao anaty zohy araka ny lazain'ny tantara izy ary alina iray manontolo izy no nijanona tao anaty zohy tao dia inona ary nataon'Andriamanitra mba hanavotana any Eli. Voalohany aloha dia naniraka anjely Andriamanitra hamoha azy amin'ny torimasina ary nanome sakafo azy dia nanoro rano ho azy ihany koa. Rehefa avy eo dia nandefa rivotra sy horohorontany ary afo mba hamoahana azy tao anatin'ilay zohy Andriamanitra izany hoe miala ao amin'ilay maizina tao fa hivoaka aty amin'ny fahazavana ary tsy izay ihany fa nifampiresaka tamin'ny alalan'ny rivotra nitsoka malefaka Andriamanitra fitiavana tsy mivadravatra ary nanome baiko sy asa tsara indray ho azy mba ho ataony dia ny hanositra olona tamin'io fotoana io. Rehefa izay moa dia notonon'Andriamanitra tamin'ny anarany mihitsy izy hoe fa manao inona eto ianao Eli manandanja rehefa voatonona ny anarana. Novaozan'Andriamanitra indray ny fotom-pisainan'ny Eli tsy navela ny ho kivy na ho tafatoetra amin'ny fahaketrahana fa mba
tsy hijery ny akapoben'ny zavatra fotsiny tsotra ihany ka hoe misy zavatra manoloana dia hoe esory ny haiko, fa kosa mba hahita ao ambadika izany rehetra izany dia ny fanantenana androsoana ho amin'ny ho avy mamirapiratra. Ka raha fahafatesana indray izany nangatahany Elia, fiainana kosa no nomen'Andriamanitra azy. Ho aso ho anao ihany koa ny lesona izay tiana ampitaina amiko sy aminao ihany koa dia hoe isika koa dia kristianina manara-dia an'Andriamanitra, manompo azy, manao ny sitrapony. Amin'ny fotoana sasany ho isika teo dia hoe ketraka satria lavo ny zava-misy amin'ity fiainana ity dia reraka dia nandray manana fisainana mihitsy ny amin'ny hoe tokony tsisy tsony ny Mesia fa izao mampahery antsika androany. Afaka manavao ny fotom-pisainantsika Andriamanitra ary afaka manampy antsika koa izy hiotra amin'ny fiainana. Reto misy torohevitra kely atoro anao. Rehefa ao anatin'ilay fahaketrahana lalina dia fadio ny matory tsy misakafo fa manjary lasa tsy afaka manana hery ianao hiatrehana azy. Tahaka ny Elia, dia Elia moa dia nifoazin'ny anjely mihitsy hoe misakafoana aloha satria ilainy izany. Ankoatr'izay ilaina ny manao fampiasam-batana fa tsy matory fotsiny. Tahaka ny Elia ihany moa rehefa avy nisakafo izy dia tena hoe lasa nandeha lavitra mihitsy nampiasa vatana ary ampianarina antsika foana moa ny hoe anana toe-tsaina miabo, fomba fijery miabo ary miezaka milaza ny zavatra tsara mandrakariva fa tsy mora kivy na dia eo ary ny toe-javatra sarotra. Ny Elia moa dia lazainy fa izy rery ny tsy nanompo ny bala nefa rehefa jerena ny tantara dia mbola nisy 7,000 tsy nanompo ny bala akoatra azy. Ary tena tsara indrindra dia manaraka an'izay torohevitra avy amin'Andriamanitra manao ny asa asain'Andriamanitra atao. Fa rehefa afaka izany rehetra izany dia ho sitrana tahaka ny Elia isika afaka ahita fifaliana amin'izao fiainana izao, anana fiadanana amin'ny fiatrehana ny zavatra rehetra ary koa iaina ilay mandrakizay ao ambadika ity tontolo misy antsika ity dia ilay mamirapiratra hiarahana amin'ny Kristy. Andriamanitra anie no hitarika anao isan'andro isan'andro. Ampahery anao ka hampijoro anao tsy hitanondrika fa kosa hifikitra aminy ary ahita fahombiazana ho sitrana ka hiresaka hoe rehefa afaka izany dia feno fanantenana ny fiainanao. Ndao ary hifavaka isika. Andriamanitra, rehefa ho afaka tokoa izany rehetra izany dia maniry izahay ny fankahita aminao ary hideranao, mifantana, mifanaritra tava aminao. Tehirizo aminao ary izao sy tsy namana izay miaraka ao anatin'izao fandarana izao ity ary ampaherezo ambitrakao amin'ny zavatra rehetra ary ianao koa no hitantana anay amin'ny fotoana rehetra dia ny fanahinao masina no ampitoerinao aminay amin'izany. Misaotra indrindra Andriamanitra, matoky anao izahay amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Dia tahian'Andriamanitra indray ary ka mandrapiona.